Fa miaraka rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fahotana ve ny manao sipa. Io indray no loha hevitra izay rahantsika mandinika amin'ity vidéo fohy ity. Ny soratra masina any amin'ny tonkiran'i Solomona faharoa andininy fafito sy ny toko fahatelo andininy fahadimy ary ny toko fahavalo andininy faefatra dia fantatsika tsara ilay tenin'Andriamanitra manao hoe aza manaitra ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoany. Izany hoe misy fotoanany io fitiavana io ary mety ho taitra mialohan'ny fotoana na mety ho tairin'ilay olona mialohan'ny fotoana mihitsy kanefa dia hoe aza misy fampitandremana zany hoe aoka tsy ho tairina mialohan'ny fotoana io fitiavana io. Misy antony mahatony soratra masina manazava an'izany. Fa inona moa no mahatonga ny tanora aloha hanao sipa e? Zay aloha no resahantsika. Ny sipa izay resahantsika eto dia ilay tanora lahy sy vavy mifankatia nefa mbola tsy manambady, mbola tsy mivady zany, mbola tsy mpivady. Ny antony voalohany aloha amin'ny ankapobeny dia io resaka andrakandrana io. Io zany no tena betsaka manandrana hoe ahoana zany hoe miaraka amin'olona. Ny faharoa koa dia misy koa ilay tsy fahalalana. Tsy fahalalana hoe tokony hanao fa sa tsy tokony hanao an'izany sipa izany fa dia miroboka fotsiny ao anatin'izay tsy fahalalana izay satria ny tanora amin'izao fotoana izao dia efa tena hoe betsaka ny zavatra tsy fantatry ny tanora intsony hoe mety sa tsy mety. Indray mandeha nampiofana tamina fikambanana dia nanontany hoe iza aminareo no tsy virjiny intsony. Dia tsisy nanangan-tanana satria tsisy nasahy teny izy tsy virjiny intsony. Dia rehefa nateo fantany hoe iza aminareo ary no mbola virjiny dia menatra koa tsisy nanangan-tanana zany hoe tsy fantatry ny tanora intsony hoe ny virjiny ve sa tsy virjiny ny tsara satria ohatran'ny samy mahamenatra azy daholo no miteny an'izany. Zay ilay hoe tsy fahalalana koa mahatonga ny tanora ho tafaroboka ao anatin'ilay izy. Ny fahatelo dia ny pression du groupe zany hoe ilay fanerena ataon'ny fiarahamonina ankolaka na namana io na ny havana io na ny manodidina io rehefa hitanao fa to manao sipa daholo ny olona manodidina anao na le namana miaraka aminao dia lasa voatero azy ilay olona andeha hiazakazaka ho amin'izany koa satria mieritreritra ny tenony tahakany hoe tsy normal raha tsy manao sipa. Ary ny faefatra dia ilay taona indraindray zany ilay âge de puberté lasa manty dia amin'iny fotoana iny eo amin'ny anelan'ny 10 taona ka hatramin'ny 20 taona dia mieritreritra hoe efa vonona, efa lehibe, efa matotra dia miroso ao anatin'izay fanaovana sipa izay amin'izay ny ankabetsahany. Araka nambarako teo dia hoe raha vao tairitsika mialohan'ny fotoana io dia mety misy zavatra tsy milamina iseho eo. Inona avy izay zavatra izay? Voalohany aloha dia ny savorovoro. Io savorovoro io dia zany hoe raha vao tsy ara amin'ilay fotoana tokony hanaovana azy nanaovan'ny olona an'ilay izy dia misy ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fikambanana, any an-tsainy ihany dia lasa mikorotana izy satria ilay mahatonga anazy miafina dia matahotra dia mitsoaka satria bedy ohatra satria mbola tsy fotoana tokony hanaovana an'izany nefa dia manao an'ilay izy dia lasa misy fikorotana-tsaina, misy fisavorovoroana. Ny faharoa dia ny vokatra teraka ilay fanaovana azy izay mialohan'ny fotoana koa dia ilay indrisy. Zany hoe satria ilay tanora zany mbola manandrakandra mitsapatsapa fotsiny dia lasa simba fotsiny ohatra ny fahadiovany dia ny olona koa ny lehilahy koa ohatra manandrana fotsiny dia lasa ataon'ny lehilahy ohatra silikoma fotsiny izy. Rehefa lany ny maminy dia natsipiny nariny dia lasa misy ranomaso famoizam-po misy alahelo ao anatin'ilay izy ao raha vao ohatra ka zavatra tsy matotra zany ilay fiarahana. Ny fahatelo dia ny olana na hoe problème araka ilay fanoteneniko teo ankoatran'ilay fikorotanana sy ilay savorovoro dia misy problème mety ho ara-bola io lasa mitady vola mety ho olana amin'ny fotoana io dia mety misy olana na ny fianarana ihany koa zany aterak'izay satria mety hoe tsy mikorotana zany ny fianaran'ilay tanora satria mbola tsy tokony fotoana anaovana an'ilay izy nefa dia manao an'ilay izy. Ary ny fahaefatra farany dia ilay adalàna izay tena hoe indraindray tsy menatra intsony, tsy mahalala olo-pady intsony ary miafara amin'ny fanaovana zaza kely mihitsy aza ho an'ny sasany izay ilay adalàna izay satria manandrakandrana dia tafaroboka atao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Inona ny tokony ho atao ary roviana raha vao tokony hanao sipa? Raha tena jerevanao ny soratra masina dia mazava tsara aloha ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa
any amin'ny Genesis toko 2:2-7 izay manao hoe koa amin'izany lehilahy dia antaony ray sy ny reniny arikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray ihany izy roa. Io tenin'Andriamanitra io dia maneho fa ny fifankatiavan'olon-droa dia tokony isy tanjona. Izany hoe hikambana amin'ny vadiny, misy fikambanana zany ao. Ny fiarahana izay azo ambara zany fa hoe fiarahana ekena na hoe azo marinina raha tsotra masina dia fiarahana misy tanjona. Izany hoe le olona zany rehefa miaraka dia mieritreritra hoe hivady fa tsy hoe hifanala azy na hanandrakandrana na hanao adalàna fotsiny, fa hoe misy tanjona zany ilay fiarahana. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia itsika koa mbola ambany lalàna dia ny lalàna izay mifehy antsika. Ho antsika eto Madagasikara zao dia tsy azo ataony manatala sady tsy ampy taona. Ary tany amin'ny faritra maro izay nisy anay dia tena be dia be ny ray aman-dreny izay tratra io tranaka manokana io satria angalan'ny olona vola be le tovolahy, ny ray aman-dreny le tovolahy satria mbola tsy ampy taona le tovavy izay adalainy ohatra. Dia dikan'izany zany dia hoe raha vao tsy azo atao koa zany raha mbola tsy ampy taona ianao nefa efa mieritreritra miroso anatin'izany sady voararany lalàna no izay mahatonga ilay savorovoro dia indrisy dia olana samihafa hatrehanao satria mbola tsy ao anatin'ilay fotoana tokony anaovanao azy zany ianao no manao azy. Ary ny fahatelo raha fa jerevanao koa le Genesis toko 2:7 teo dia mazava be fa ny fiarahana zany izay hoe araka sitrapon'Andriamanitra dia fiarahana tsy misy firaisana ara-nofo satria lambarany teo manao hoe hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray ihany izy roa. Izany hoe ilay firaisana ara-nofo zany dia aorianan'ny fikambanan'izy mivady, izany hoe aorianan'ny mariazy, aorianan'ny fanambadiana zany ny firaisana ara-nofo fa tsy mandeha aloha. Ka dia raha fitianiko zany dia me raha ohatra ka mahafeno reto fepetra telo reto, ny fiarahana dia azo atao hoe fiarahana madio mety ho azo ekena ihany. Dia ny voalohany dia ny hoe misy tanjona, ny faharoa efa feno taona ny olona anankiroa miaraka, ary ny fahatelo dia tsy misy firaisana ara-nofo ao anatin'izay fiarahana izay. Fa raha vao ndray amin'ireo fotsiny tsy feno dia efa azo ambara hoe fahotana zany ilay fiarahan'ireo olona anankiroa ireo ary dia ho tonga amin'ilay olana samihafa voka-dratsy izay niresahana teo foana izy ireo. Mihitsy manantena fa mba nitondra fampianarana sy fanazavana fo antsika tanora izay dinidinika fohifohy izay ka dia raha nahasoanao dia zarao dia miratro soantsika rehetra amin'ny manaraka indray.